Raha nahatsikaritra ny rehetra dia nandrindrim-baravarana avokoa ny banky BFV-Sg teto andrenivohitra androany. Ny fanavaozana ny fotodrafitrasa informatika ny anivon'ity banky ity moa no antony izay tsy fisokafan'izy ireo izay androany tafiditra ao anatin'ny fanatsarana sy ho fanomezana fahafampony mpanjifa moa izao asa atao izao. Somary gaga avokoa ny olona izay saika vola ao amin'ny banky BFV-Sg teto andrenivohitra androany raha nahita ireo banky nidy. Efa nipetraka ny fanontaniana inona indray no nitrangaka nahatonga ireo banky nanakatona varavarana toy izao. Raha araka ny fanazavana ny metompona taminay ary dia natokana amin'ny fikirakirana fitaovana informatika ao anivon'ny banky BFV-Sg ny androany ka izay no nahatonga ny banky nanakatom-baravarana. Ny mpiasa rehetra kosa nefa etsy an-daniny nanohy ny asany toy ny andavanandro. Efa nisy ihany koa ny fampilazana napetraka eo anoloan'ny varavaran'ireo banky nilaza ny zava-misy amin'ireo mpanjifa. Nampandra ny sainy rehetra araka izany ny BFV-Sg fa androany irery ihany no mikatona toy izao ny banky.